Raha ny mikasika an'izay asa fampiororona ny tranga teny Anosikely izay misimisy kokoa moa dia teo anolohan'ny fiantsoana ny taxi be manoloana ny lapan'ny fitaratry ny anteny Merandoholona tetsy Anosikely no ny trangany izay moa ny asabotsy ariva tokony tamin'ny fitora ariva teo fotoana izay nifanojo tamin'ny nafahabetsahany ireo mpiandry zotra monjy fijina moa olona izay avy nijery lanonana no tanterahana tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina. Nandrika ny raha nampivandraontsana nahita ireo nofin'olona sy ratsambatana tavela tamin'ny arabe. Zaza iray vao roa taona monja antsoina hoe Kevin ny maty vokatr'izany ary naratra niaraka taminy ihany koa ny ray aman-dreniny izay mpivarotra teo amoron-dalana ny trangan'ny loza. Le havanay maty eny amoron-dalana izay mivarotra dia le havanay zao maty eo le zazakely ankizy firy mpianakaviana firy efatra indray tonga dia miara-maratsy ao daholo tongotra ilany nen'ny ray mbola dimy ery ambony ery ny ilany tsy avelan'le monaty alaina nefa nitapatongotra ao le izy efa mikiraviravy. Fifotoana le zazamaty? Roa taona sy tapany. Miaraka tamin'ireny nivarotra izy? Miaraka tamin'ireny nivarotra izy tsotsony mamany dia mamany maratsy ao izy mivady. Dia tena tsy mety mihitsy fa olona eny am-pivarotana fa tsy mandrangotra na mila ady le olona ka hoe antifirana andefasana bomba na ohatr'izany. Ina moa zavatra miseho marina? Ny zavatra miseho dia mivarotra eny amoron-dalana izany le olona. Dia rehefa mivarotra eny amoron-dalana tsy mahafantatra ninona dia misy bomba tapoka nandefa tonga dia voa daholo ny mpianakavy ireo olona ireo mpihavana mihitsy ireo olona mifanakaiky ireo. Nandefa grenady teo alohan'ny tenanay zandrinay izay zany efa lasa kely ozy ny lasa tsy nandelan'Andriamanitra hoe lasa kely izay dia le izy mipoaka dia le olona zany mitsoaka daholo zareo mbola eo am-pangonana entana dia mianaka zareo voa faralahy maty. Tafakatra raika amin'ny 50 ireo naratra nandalo teny amin'ny AGR Ampefilo. Vomafy ary miada-mananana anankiroa amin'izy ireo ny sampandraraha momba ny vonjy-taitra eny amin'ny hopitaly. Raha nambaran'ny mpitandro filaminana dia grenady ity nantsipin'ny olona tsy fantana teo amin'ny fiantsonana ity. Nidina avy hatrany teny toerana mpitandro filaminana raha vonareo zavan-trango io ary efa nanokatra ny fanajiajiany io alina io ihany. Nalefa avy hatrany teny amin'ny hopitaly Joseph Aravangiandrena Valina ireo naratra vokatr'izany. Ity tranga teny Anosikely ity no azo lazaina fa trangana herisetra miendrika fampiororona voalohany ho an'ity taona 2014 ity. Raha mitaha amin'ireo tranga tamin'ny taona teo aloha dia azo lazaina ho mahery vaika raha anisan'ny olona naratra sy namonaina no jerena.